resaka manodidina ny fitondrana fanavaozana momba ity fanovana ny gouvernemanta zay andrasana atoato ity dia mba mandray fitenenana kely fa tena lasa eto miserasera tanteraka ny fiainan'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tena mampalahelo satria mitohy ny fomba maloto fanaon'ilay compte fako teo aloha ka tena fanasavangy, mifanaratsy, mifandrahona, mifamitaka ny fanopa sisany tsy misy. Ka amiko dia pirofo na hoe singa milaza ireny fa mbola marary dia marary tokoa ny fiarahamonina ara-politika eto Madagasikara. Firenena moa dia efa marary tanteraka raha teo amin'ny lafiny rehetra rehetra fa dia mampalahelo fa tsy mahay mifampiresaka ampanajana intsony isika samy sika malagasy, na olo-tsotra ty na olona ambony toerana fitondrana dia mitovy daholo. Zany hoe fean'izay dia afa-baraka ny firenena malagasy, afa-baraka Madagasikara. Ka raha hiditra amin'ny votoatin-dresaka dia fahitako azy dia aloha loatra izao fanovana gouvernemanta tanteraka izao. Ekena fa nandeha nitsaova hoe prime ministre Forongony, be Forongony sy ny karazany, fa efa bolan'izany dia tena hitako hoe tena fohy loatra. Raha ny tokony ho izy amiko dia mbola navela aloha ilay prime ministre, nomena fotoana hijerena tsara hoe inona ny tena zavatra ho ataony, mahavita azy izy satria ary izy ny tokony nanova izay membre ao amin'ny gouvernemanta izay tsy nahomby, satria misy ny tena nanao ny aintso-zavatra tao fa marina fa misy ireo sasasasany izay natao nameno ny lisitra fotsiny angambany. Ka zany dia midika fa tsy ampy fahamatorana ny filohan'ny fitondrana fanavaozana io, president Andrinirina Mikael zany. Aza ataonao matezitra ny zavatra lazaiko fa raiso fa mikitsy ny lazako fa tsy mora ny mitondra, ary hafa ny hoe mitondra tombo miaramila sy mitondra firenena ray manontolo, fiovana goavana sy tampoka be zany. Ka le dikan'le tsy matotra amiko dia tsy ampy serieux zany, satria noho izay andraikitra mavesatra sy mafonja izay dia mila fahaizana, ka tsorina aminao fa tsy ampy aminao le fahaizana, satria mila fahaizana manao politika. Tantana mety vita mora, vita ihany, fa mitondra politika, fa mitondra firenena zany dia tsy anjaza ho ny fitenenana. Ianao tsy sanatria tsy zaza, fa raha eo amin'ny resaka fitondrana politika ianao dia azoko lazaina fa tena mbola eritrerony. Ka eo zany le tsy soampiana fahaizana, tsy soampiana ny atao fahaizana zany hoe connaissance.
Ary ny eo koa ny tsy fahaiza manao, tsy fahampiana, tsy fananana compétence zany, mila expérience zany mitondra firenena zany, mila fahaizana. Ka mampalahelo dia lesoka zay miverimberina foana io eto amin'ny firenentsika tao anatin'izay 10 taona 5 ambin'ny 10 taona nanomboka tamin'ny 2021 zay, satria olona tsy miofana, olona tsy niomana ny filoham-pirenena no lasa mitondra ny firenena. Ka mampalahelo fa lasa manao tsapatsapa ary koa lasa manao pitatoko. Ka mampalahelo fa dia ny vahoaka no lasa kobay, ary tsy vitan'izany fa ny firenena no mandeha amin'ny tsy tokony ho falehany satria ratsy ny sôfera. Ka tsetsatsetsatsyaritra ihany iny fa dia hiditra amin'ny resaka fanovana gouvernement isika misaotra anareo zay efa reo namana tonga manatrika amin'izao. Ka ny resaka fanovana gouvernemanta isika amin'izao fotoanany tetezamity zao, ka mila averimberina ny tena votoatiny ny tetezamita, mila asitsika tsara zay a, ilatsaka tsara ao anatin'ny lohany reto mpitondra, mba tsy tenenako hoe anaovako ohatran'ny fihetsika taloha hoe anaty farankisosina, fa mena ny toerany sy ny hajany izy hoe tondra marina an'io tetezamita io. Tsy rahantsika zay etsona an'io na inona na inona fa tetezamita aloha dia zay ny fahafantarana azy. Ka ny mission na hoe iraka asa apetraka amin'io fitondrana tetezamita io, ary koa ny tanjona, zany hoe inona ny tanjona io tetezamita io, no mba ho velabelariko kely manokana vetivety androany. Tany amboniny moa dia tsy nisy resaka tena mazava ny resaka mission, raha resaka mission tsika ny tetezamita io, satria tao anatin'ny amehana zavatra ohatran'ny ny safotofoto sy ny rimorimo ny toedra raha tamin'ireny, ary tena ohatran'ireny hoe film accéléré, le film le hitanareo le rehefa mandeha aingana ireny, satria vetivetika eo sasany mandositra amin'ny ropilanina, mandositra amin'ny velany, sasany nampandosirana, ny sasany debarika tampoka avy any tsy fantatra iny miaraka amin'ny blindé, miaraka amin'ny maramila hanampy ny vahoaka. Zany ny film senina nitranga tamin'iny volana oktobra lasa tamin'ny taona lasa teo iny. Ka tsy nisy fotoana nyresahana zany na nanapahana hoe ahoana ny momba hitantanana an'io tetezamita io, satria vokatr'izay anina tampoka zava fiovana tampoka zay mbola mampametra-panontaniana, satria ohatran'ny araka ny fitenenana hoe trop facile loatra, tsotsotra loatra ny aingan'iny film ny avian'ny miaramilan'ny kapisaty zay tarihany kolonelina Randrenirina iny. Kapisaty moa ny efa nirotsaka tamin'ny fanonganana fanjakana tamin'ny 2021, dia ity ndraiky io ny kapisaty indray nipotra ndraiky io, anavitra zay aloha no nandraisana azy hoe anavitra ny vahoaka. Fa dia hatramin'izao dia mbola apetraka amin'ny baraingy be aloha,
jerena hoe hoaiza marina zay fanavotana ny vahoaka, fanavotana ny fireneny zay tombona tokoa sa vinavina sy tombatombana fotsiny ihany. Ka mampametraka fanontaniana de izao, satria voaka ty resaka hoe tondrozotra ity, resaka feuille de route ity, ny fiaviany io no mampametra-panontaniana satria izao nandeha tany a Rosia, izay no fitsidiana voalohany araka ny fomba ofisialy nataony filoha Mikael. Avy any izy tam'ireny fandraisana makotrokotroka nataony Poutine reny, ary koa ny famezana fanantenana maro fiaraha-miasa. Tsy nisy resaka zany hoe feuille de route zany niverina avy any fa tsy nahinona feo na kely ary. Fa kosa matalanjona de vao nahitany Macron, tsidika amin'ny Macron izy herinandro tao aorinan'io, de tonga de mibiredika feuille de route sadeka OUA verina avy any. Misy antony zany rehetrarehetra fa tsy tonga ho azy. Ka izay ny antony tenenako, satria eo aloha de efa hita sady ny mahasamy hafa amin'ny fiaraha-miasa sy ny fandraisan'ny fitondrana tatsinanana sy ny fitondrana tandrefa ny fampanjanaka antsika ireo. Reto tonga de mijabaka manome torolalana de feuille de route zany, za moa filaza azy torolalana fa ny tena marina tsindry hoe tsy maintsy ty, tsy maintsy ry, tsy maintsy ro. Matoa izy tsy niresaka mihitsy momba n'io resaka hoe tondrozotra io tokony taloha lavitra n'ireny fitsidiany reny nefa niresaka an'izany izy raha olona tena manana hoe manana ny souveraineté sy manana ny fahefany. Fa raha tsy tonga tany amin'ny Macron na tsodrano zay vao niresaka an'iny tondrozotra iny, satria ao ambadika any volany ny ao ambadika any zay ny dikany. Satria resaka fitantanana ny teteza mita, resaka fifidianana zany, resaka fanovarany rehetrarehetra ao anatiny ao vola daholo. Ka iny aloha de mbola mampametritra fanontaniana hoe manana ny fiandrianam-pirenentsika ve isika am'izao andron'ny fitondrana fanavaozana izao. Takony hoe sanatria tsy ampy saina, tsy ampy fifanajana, tsy ampy fifanarahana isika samy malagasy, fa tsy maintsy miandry torolalana, toromarika avy any amin'ny vahiny foana. Sadeky ny OUA reo ane efa nanaloko atsika foana hatramin'izay e. Reo de tsy izy reo fa feo an'ny Frantsay ihany, Frantsay daholo manohana an'ireo arabola sy ny tandrefana manohana an'ireo gazetiny ny tandrefana no ataon'ireo. Misaotra ny namana rehetrarehetra aloha mba manaraka fa de mba tsy miteny amin'ny rivotra ny tena aloha ny vantana. Ka asa zay ho fandehan'io resaka tena hoe feuille de route io, sanatria engany ka tsy hitovy ny tamin'ny taona 2024, satria hitantsika ny vokatry ny feuille de route Matsiravina, feuille de route frantsay zay nakatoavin'ny Rajoelina, ary Rajoelina no nanatanteraka an'ilay izy nanakorotana no nitondra ny tetezamita tamin'ireny. Ka ty dia antenaina fa nanipy teny any ahako hoe raha tiantsika aomby tena omby marina io resaka fitondrana fanavaozana io, tetezamita io de tsy tokony hirotsaka kandida
ho filoham-pirenena aminy ho avy ireo mpitantana an'io teteza mity io. Raha zany de iverina tanteraka andray ny tamin'ny 2024 zany de assuré de 100% satria tsy maintsy ny tenany no amboariny, tsy maintsy amboatra ny lalana izy atongavany any amin'le angalana an'le seza rehefa ohatra ka miditra amin'izay lalan'izay. Apetraka eo iny. Fa le feuille de route zany sura azo antoka fefa misy toromarika, misy ligne directive meny Macron ao anatiny ao. Fa mety tsy mbola nampahafantarana antsika ny tena votoatiny ao anatiny. Fa mazava fotsiny de ty resaka hoe roa taona ny alavan'ny teteza mita de any amin'ny novambra any ho any, novambra ho avy zao amin'ny taona ho avy ny andro fifidianana. Ka ny resaka mombamomba an'io resaka mission hoe omena asa iraka omena ny teteza mity io de tokony ny fionan-doham-pirenena, zany hoe le concertation, le olona malagasy ny rivelona rehetra zay tapaka ny olona ao no mametra rehetrarehetra ny fomba fiasa ho ataon'io fitondrana fanavaozana na fitondrana teteza mita io. Raha amin'ny resaka hoe tanjona indray na hoe but tanjon'io fitondrana fanavaozan'io dia ny anova ifotony ireo rafitra rehetra zay tsy naomby, zany hoe fototry ny izao fahazoazan'ny firenena malagasy ankehitriny izao. Zany hoe fakely reo verikely atao anatin'ny taratasiko. Ka ny resaka hoe but zany a dia fanovana ireo rafitra sy fototra zay miteraka olana lava, lasa krizy lalina teo amin'ny firenena malagasy nandritry ny 5 taona. Ka izay ny tanjon'io, zay zany ny but, zay ny tanjon'io fitondrana fanavaozana io de anova amboatra an'izay rafitra fitantanana tsy nety zay mba atongavana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ka ahafahantsika mifidy filoham-pirenena amin'ny fomba malalaka, tsisy teritery, ary koa mifidy filoham-pirenena amina fifidianana madio mangarahara, tsy misy alabato, tsy misy fanolanana fanoloana valim-pifidianana any am-panidinana ohatrany tamin'ny lasa reny, ary koa tsy misy fisakanana ny vahoaka tsy hifidy, ary tsy misy koa ny fifidianan'olona hifidy any tisserie. Ka ao anatin'izay zavatra fanovana rafitra zay dia rahantsika malala ny rafitra tsy nety ary tena nandringa tanteraka tamin'ireny fotoana ireny zay nisina tsy kombakomba na tsy ravina dia taon'ny CENI, ny Assemblée nationale, taon'ny HCC, ary mazava ho azy
ndalam-panorenana zay mifehan'ireo rehetrarehetrareo zay efa tsy ara-dalàna sy tsy naomby hatrany am-piandohana satria lalam-panorenana zay novain'ny rajoelina ohatrany hoe namboatra costume complet ambony ambany izy de nataony amin'ny pointurany daholy ahafahany misoloka ilay fitondrana rehefa avy eo. Ka raisiko tsirairay ny fanavozana ireo antrim-panjakana zay tena mandringa ary mila renina am'izao fotoan'ireo. Voalohany am'izany aloha ny seni. Raha ny seni de efa azo lazaina sady hoe c'est fini, efa tapitra atena mal parti, zany hoe ratsy sady ny fiangantsika raha ny resaka seni fotsiny satria averimberiko foana fio seni io de rafitra napetraky ny frantsay entina ifehezany ny fifidianana manerana an'ireo zanataniny teo aloha rehetrarehetra. Ka magaga de asana fohy loatra ny eritreritrintsika na marary voan'ny alzheimer daholy reo mpitondra ao amin'ity fitondrana fanavozana ity, fa de io hitatsika miverina somatsara io ingia Rakotonarivo tery zay filoha-lefitra tao amin'ny seni tamin'ny 4 taona lasa iny, tamin'ny fitantanany tao nahitanany reny doublon roetsy sy ray tapitrisy reny. Zany hoe efa mazava be mihitsy zany ny zavatra tsy nety nataon'io rangahy io. Zao izy no naverina ho filohan'ny seni daholo, filohan'ny seni vaovao ndray tompoky lasy tompoky vavy. Aiza ny lôzika eto amin'ity firenetsika ity. Ka zany vaton'olona safidin'olona mpifidy zany zavatra sarobidy zany ao anatin'ny demokrasia. Zany ny fototry ny fahefana na vato ray ara de manana ny lantsany. Vato roetsy sy ray tapitrisa doublon, zany hoe tsy nisy ny foronina, zavatra tsy faute tsony zany, tsy fahatotsona tsony zany fa crime eloka be vava. Ka ny olona ohatr' zany amiko efa any am-ponja ny tokony miandry an'io rangahy io, fa tsisy toerana tokony omenan'io na sazan'io am'izao fitondrana lazaina fa fanavozana izao. Fa dia ho hitatsika eo moa ny toy efa misy mikionikionina sady eo satria izy zany nefa mahita ny fomba ratsy rehetra eo, nagiazana ny vato ary ampandanina ny risiriva voafehiny daholo zany zay rehetrarehetra. Matoa izy naverina eo, misy antony eo fa tsy tongatonga ho azy io. Olo loatra zany tokony efa atao alavirina ohatry ny afindolo afinangatra ho ny fitenenana. Zay aloha voalohany resaka seni, tsy misy mandeha amin'ny laoniny zany, miverina ary ho avy ndray ny asa maloto raha izao mifandehany. Amin'ny resaka nataon'ireo resaka seni io ihany, araka ny teneniko teo dia ny AFD, resaka amina frantsay io, mpamatsy vola, io mifinansehan'ny seni. Ary rehefa izy mandony vola de izy manindry, izy mibaiko hoe tiany lanina, satria
reo frantsay ireo de mbola mihevitra, Macron de mbola mihevitra fa fananany Madagasikara sasy-gardeny, zany hoe azany tsy azo idirany ny hafa Madagasikara, fa de anaovany ny tany-kibony sy ny fahefany sy ny sitrapony. Ka zay no antony mampanahy mafy ny fiverenany Ngara-Kotonarivo, satria mety efa mahazo baiko izy zany, mety nahazo tsindry, nahazo vola, iantoka ny fametrahana zay tian'ny frantsay ao apetraka eo, satria am'izao fotoana zao ny fifidianana na aiza zao manerantany. Raha vao eo Madagasikara ny fifidianana de misy hoe candidat mpanjakana, tatsika reny niorakoraka hoe zay ny candidat mpanjakana, anay ny tanàna, zay ny rôle, zay tsy maintsy lany, de lany tokoa moa izy. Kanefa izy io niongany io, zay le ataoko hoe tsy hitazy andraisana le fitondrana am'izao fotoana zao, ohatry ny nanao ny asany ihany le prime ministre, satria raha tena hoe nanapatra ny nahafoza azy izy tsy voahetsika teo ny Ramatoa Merina Tananarivo io, fa voafikotra sy voaro ara-dalàna tsisy olana teo. Ka fifidianana hoa am'izao andro iainantsika izao de tsy maintsy misy foana ny hoe candidat mpanjakana. Le candidat mpanjakana de candidat am'le mpanjanaka, satria ny fanjakana tiany mpanjanaka hipetraka eo de mifanjakana manaiky ny sitrapony sy manaiky mibaikiny. Rehefa tsy manaiky mibaikiny ny ralahy zany ianao, sahirana ianao vao mahazo toerana eo raha ohatra ka, satria nalany ara-dalàna zao reo ianao vitan-dralahy manodina an'io fifidianana io, ohatry ny reny tamina nandritry ny 5 taona reny tsy lany izy, taky ianao manana porofo ianao hoe tsy izy io, mandeha ny resaka kobay, mandeha ny resaka lacrymogène, mandeha ny gendarme maramila midaroka, de rava-maina, miala maina ianao farany de manaiky ny tsirary. Ka manaraka an'izay amin'ny resaka CENI io zany, de le resaka lisam-pifidianana, iny mbola resaka tantara be koa iny, satria tsika hatramin'izao mbola tsy fantatra marina iza no afaka milaza amiko hoe 17 tapitrisa sa 8 tapitrisa sa 9 tapitrisa na 3 tapitrisa ny vahoaka malagasy. Tsisy manana valy tenin'izay, satria tsy asiantsika sira ny isan'ny vahoaka. Tsy mitovy mihitsy mitatana olona 100 sy mitatana olona 1000, mitatana olona 18 tapitrisa sy mitatana olona 30 tapitrisa. Zavatra saripady ary tena zavatra tena ekinan'ny fitantanana ny resaka statistika, resaka isan'ny vahoaka ponina hoentiny zany, ary manomboka any amin'ny resaka fifidianana mihitsy io, any amin'le safidy. Satria raha tena ilaza marina ianao fa maro anisany mifidy ao amina fireneny iray, de tokony vitanao tanteraka hoe izavy ny olona manana taona, tonga taona afaka mifidy ao amin'le firenena, ary ny fidy marina, fa tsy hoe ohatran'ireny zava-nisy hatramin'izay niarahana nahity reny, maro ny olona tonga nefa tsy ao anaty lista, na fananiana tsoina ny lista, mampalahelo. Ka mbola be de be koa ny ezaka tokony atao amin'ny resaka lisam-pifidianana io. Ialana fantatra mazava ny isan'ny olona tena afaka mifidy, mba ialana amin'ireny resaka hoe ordonnance sy doublon reny. Raha fantatra reny ny isan'ny olona sy voara-maso tsara, tsy afaka mangalatra zany, fa matoa izy afaka mamorona hoe reto olo reto tsy manana, tsy vita kara-panondro na taraiky an'izao na taraiky an'ity, de hoe asiana ordonnance de reny nangalarana fifidianana reny. Asa ndray zay tetika amboarina manaraka hoe isy ray tapitrisa indray mbola tsy ao anaty lista na ohatran'izany, de ho amboarin-dralahy tsy moramora eo.
io mantsy mody atarerarera ohatrany hoe le resaka rehefa avy eo de atao dodoli am'izay le vahoaka tsy afaka miembotra itsony de miroso ohatran'ireny omby andeha atao tapahana alohany amin'ny abattoir reny fotsiny andeha hifidy ka resaka ny antemera-pirenena indray zay ao anatin'ny mission ao anatin'ny fanavaozana fanamboarana ohatrehan'ity fitondrana fanavaozana ity resaka antenimera dia tovy amy seny ihany ratsy départ efa ratsy sady ny fiaingany satria reo député doublon député TGV maronisa no mbola maronisa ao am'izao fotoana zao satria tsy mbola nanana fotoana tsika tao anatin'izay efa-bolan'izay nanao fifidianana nanao législative dikan'izany de reo efa mpivadika palitao reo ny akamaroan'ireo HVM no nivadika lasa TGV na nilaza hoe tsy miankina nefa avy eo lasa TGV de zao indray efa samy laza ny filoha vaovao mpanina vaovao zany lehibe ny antenimera ngiasy teny fa efa lasa maronisa ho an'ny mpitondra fanavaozana tsaiky namorona toko politika tampoka ataony dala zany navondrona tsy fantatra ao amin'le resaka fitondrana fanavaozana eo dia efa manana amin'ny majorité zany drala zao am'izao tsika am'teny zao ao amin'io antenimera-pirenena io zay majorité tsy ara-dalàna tena tsorona sy tsy pihana fa tsy ara-dalàna satria tena zany ny tena hoe le firongona TGV ny akamaroany ao ka ny zava-doza dia ny lalam-pandrenana mbola tsy niova raha teo ary efa nisy raha laha teo hitako ny teny maly hoe mbola manakiry de somatsara ny article fa 450 article 54 fa ny maronisa ny député maronisa no manendry zay ho prime ministre ka efa maimbomaimbo ratsy sady zany ny fandehan'izany resaky zany amiko satria zay tianga panina ho apetraka eo zany no prime ministre ary na izy tena ana raha te hirotsaka prime ministre de ho vitany ka zavatra roa zay nylazaiko teo mbola marary ary tsy antenaina nova ninninona sy ny resaka antemera ny resaka lalam-pandrenana zay fototry ny olana rehetra dia tsy hay atao akory ny anaovana azy satria raha ovaina zay ny tena tokony ho izy dia efa hita reny tsy fetezana fanovana lalam-pandrenana tanteraka tamin'ny 14 zay nataon'ny Rajoely reny nandritry ny tetezamita raha ny tokony ho izy zany tetezamita zany tsy tokony fanovana lalam-pandrenana zany raha tsy hoe tapaky ny rehetrarehetra nga hoe isy référendum nefa raha isy ara ny référendum amina rafitra efa marary seny marary efa lomorona ny alabato sy ny kolokolo sy ny tsy fantatra no ikarakara ny référendum de mazava ho azy fa ho any amin'ny tsy izy foana ny lalany ka ny tena raharaha de izay satria androsotsika maty ray be embotra maty ray be le article 54 raha mbola ampiarina raha mbola io ihany ny lalam-pandrenana ka mety angambany de misy article sasatsasany fotsiny ho tapa ho mila hitsy
ahitsy malaky fa izany no azo antoka anao an'izay mba handeha araka ny tokony ho izy marina ho any amin'ny tompontsoam-pirenena sy ho any amin'ny tanytan-dalàna fa tsy ho ana hoe fikarakarana tompontsoa ho ana olona ray fotsiny. Ka ny tena tanjona zany hiditra amin'ny resaka butsika hoe inona ny tanjony ty fitondrana fanavozana fitondrana teteza mity ity. Ny tanjona dia ny fanovana tanteraka ireo rafitra marary rehetra reo an'ny mpanjakana voan'ny tany saina teo reo mba hahafahana makany amin'ny repoblika tena izy, zany hoe repoblika ny hevitra zany repoblika zany dia fitantanana avy amin'ny vahoaka ho an'ny vahoaka, zany hoe amin'ny alalan'ny fifidianana filoham-pirenena lanim-bahoaka tanteraka mazava, zany hoe amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara, zay foana moa ny antsoantsontsika hatramin'izay. Ka ho tondra ho filoham-pirenena vanina tena hoe hiaro ny tombontsoam-bahoaka sy ny tombontsoam-pirenena no lany tondra ny repoblika vaovao. Mazava ho azy fa repoblika fahadimy zany ny resahantsika eto. Ka ny tanjony zany dia ny anovana, ny andrindrana ary ny tsarana fifidianana filoham-pirenena sy legislativa ary fifidianana be ny tanàna amin'ny fomba madio, fomba ara-dalàna, tsy ohatran'izay nisy nandritry ny 5 taona zay. Ka eto ampamaranana de ataontsika hoe lavitra kaiky le 2 taona, atao hoe lava be, fa raha zay zavatra rehetra ny tany saina zay no resahana no tanterahana dia mandeha aingana be zany 2 taona zany. Ka antenaina fa hiandrindra malaky ny resaka fitoenan-doham-pirenena ity fitondrana fanavozana ity, ny filoha randrenindriny zany mba hirosoana aingana amin'ny fandiniana resaka concertation, mba ahafahana mametraka sy manao ny fanovana zay rehetrarehetra tsy nety, zay ahafahana manao fifidianana madio sy ananganana repoblika fahadimy, tena repoblika entim-bahoaka marina. Ka eto ampamaranana de miantso ny filoha randrenindrina satria izy mono lohany, izy ny sangany, izy niangonan'ny rihatra, izy no avo ka halan'ny rivotra. Efa ela no niantsonan'ny miaramila handray andraikitra amin'ny fanavotana amin'ny firenena zay latsaka lalina potika tanteraka tao anatin'izay de 19 taona zay. Tsy ny olon-tsotra ihany fa na ireo efa filoham-pirenena teo aloha ary tamin'ireny hetsika rehetrarehetra nisy fangatahana ny rariny sy ny hitsiny reny tamin'ny resaka fifidianany reny, rehefa voaporitra sy ny arany jadona dia samy niantso, nanao antso avy tamin'ny tafika.
satria ny tafika no azo lazaina hoe manda farany miaro ny firenena. Zany hoe raha eo amin'ny resaka vatan'olombelona zany dia ny tafika no miaro lay vatana tsy ho tafiditry ny ireo mikroba na virusy mamono avy any velany. Ka andraikitra mavesatra be zany satria mantsy nitenenako an'izany be de be ny manaratsy ianao am'izao fotoana zao, be de be mihitsy ny hoe manao ny kolokolo hoe manao volamena, manao an'ity manao an'ry, tsy misy mipirofo fa de efa fomban'le fanaovana politika eto amintsika le fanaratsiany olona ohatran'io. Ka mahatafika ny tafika miaramila miaramila de zay resaka fiarovana zay, ary ny resaka fahatokisana tsy fivadihana amin'ny tanindrazana, zay de hoe loyauté. Zany hoe za miaramila zany dia raha ny tokony ho izy tokony voalohany modely amin'ny tsy fivadihana amin'ny tanindrazana. Ianareo miaramila, ianao miaramila ka mino sy manantena feo tanan'olombanona sy eo tanan'olokendry izao fahefana izao, zay lalana tsy azo idivirantsika itsony fa tsy maintsy lalovantsika ho any amin'ny fitondrana tena izy. Ny tetezamita de tsy natao hampandrosoana ny firenena fa manao an'ireo asa maika, vonjy maika, ary io lazaina teo hoe inona ny mission anareo, amboatra ny rafitra ahafahana manao fifidianana. Atsaro aloha ny resaka fanaovana fanarahana satria tsy ao anatin'ny tetezamita ny fanarahana, tsy ao anatin'ny tetezamita ny politika fampandrosoana fampandrosoam-pirenena resaka amin'ny resaka infrastructure zay mampiodina maika ary ny affaire courante zay rehetra urgence no sahaninareo, fa ny tena maika de ny fanomanana an'izay fifidianana zay ary ny fangalana ny hevitry ny vahoaka malagasy manontolo. Ka apetraka fotsiny ny fatokisana zany amin'ny miaramila anao. Fa za kosa milaza fa raha sanatria ka hoe anao tsy fanao ohatrany teo aloha ndraiky io, tsy anana an'izany hoe loyauté, zany hoe fananana tsy fivadihana amin'ny tanindrazana zany, de alao ny akanjo rangaha, tsisy ilaivana anareo raha izay ny zavatra mitranga. Satria ny fahavalon'ny firenena de tsy aiza fa ao anatin'ny firenentsika ihany, na ao anatin'ny vahoaka zany na ao anatinareo mpitondro reo. Da antenaina fa tena ho mpitarika Madagasikara ho any amin'ny lalam-baovao, ho any amin'ny zavatsoa, ho any amin'ny tena fiandrianam-pirenena sy fandrosoana, ianareo fitondrana fanavaozana ka de tsodrano anareo hatreto aloha. Fa de zay tsy mitsahatra amin'ny manara-maso satria mandra-pahavoahidy ilay ireo mpitondra teo aloha, Rajoelina, Tsay, raha tsy reo no voatsara ny fitsarana malagasy, tsisy raha milamina zany eto satria misy miaro reo matoa reo afaka nandositra aloha voalohany indrindra. Na iny Rajoelina nandositra hoe nalain'ny frantsay ny exfiltreny iny a, mandainga raha tsy malala ianareo, raha tsy malala ianao Randrenirina, Mikaela hoe ho avin-drareo akazy laingy, satria tsy maintsy nampahafantarina anareo fa ho avy izy akan'iny, fa matoa izy naverina anareo nandeha efa tsy ara-dalàna zay. Ka zay ny ataoko hoe mbola fotoana zao iovana, ijoro amin'ny tena hoe fiandrianam-pirenena marina, satria raha mbola andeha amin'ny resaka tsindry frantsay, taikion'ny frantsay sika
dia tsisy raharaha vanina zany eto, tsisy fifidianana vanina zany io, fa de saritsary-pifidianana, de saritsary-pitondrana, de saritsarina mpitondra ohatrany nataon'ny Rajoelina ihany ny veriny. Rehefa tsy asa tsika hijoro hiaro ny tena hoe fiandranam-pirenentsika malagasy, tsy baikoniza iniza ary tsy ndrinizaniza. Ka dia samy ten'Andriamanitra manao mandram-peona antsika rehetra indray, veloma daholo ray tompoko lahy sy tompoko vavy.